Nanatanteraka fizarana zanak'azo isan-tokantrano teny Ambomalazy ny antoko politika Rassemblement des citoyens responsables androany 23 janoary 2024. Tsy toy ny fanaon'ny olona mahazatra amin'ny famboleka-kazo no nataon'izy ireo androany fa nozaraina ho an'ny tokantrano tsirairay avy ny zanak'azo ovolena. Efa samy manana ny toerana ambolena azy ny tokantrano tsirairay avy no izy ireo efa nampiomanina meloha. Mahazatra loatra hoy Lazaraza Fierson, Front National ny antoko RCR, ny hoe mamboly hazo amin'ny toerana iray de mato azy ny zanak'azo satria tsy misy ny fanaraha-maso. Maro ihany koa ireo tranga mivoana amin'ny tokony ho izy rehefa resaka famboleka-kazo toy izao, hoy hatrany ny Front National ny antoko RCR, ka izany no antony nizarana ny zanak'azo ho an'ny tokantrano tsirairay androany. Raha jerena maso ny taux de réussite na ny hoe jerevantsika ny famboleka-kazo hatrany 1980 nakaty dia ny akamaroan'le hazo nambolena satria tsy ny olona ny fotony namboleny le hazo dia tsisy mpanara-maso dia maty avokoa izy rehetrarehetra. Izany hovaina ao anatin'ny fanovana-drafitra ny famboleka-kazo eto Madagasikara ka tsy andaniana vola be intsony fa alefa eny amin'ny fokontany sy eny amin'ny commune ny pépinière dia zareo no mamafy azy izaraina isa-tokantrano dia ny tokantrano manara-maso ny hazo amin'izay fotoan'izay samy tompona andraikitra amin'ny hazo namboleny ary avadika ho fomba fanao zay natao fanovana-drafitra fa tsy ho fantaniam-bola fotsiny na fangalana sary ny famboleka-kazo ka avolovolena eny an-tanety eny izay maniry lasan'ny olo-mpanjakana ny tany ary zay tsy maniry dia iverenana nambolena indray amin'ny herintaona dia vola very fotsiny rehefa ataony kazy. Anisan'ny fanovana-drafitra kasain'ny RCR atao ny fitsinjaram-pahefana hatrany fotony ka anisan'izany ny fomba famboleka-kazo. Mitondra fanazavana mahakasika ny fomba famboleka-kazo ampandraisana anjara ny fokontany sy ny commune i Lazaraza Fierson, Front National ny antoko RCR. Ary miova ao anatin'ilay fanovana-drafitra ny fomba ambolena hazo. Raha namboly hazo sika hatramin'izay dia ny ministère mandeha mamboly hazo dia maka sary 400 millions d'ariary 2 milliards FNZ lany présidence namboly hazo tamin'izany be tany an-dasy be mba ataoviny zareo kaja raha mena isa-pokotany zany raha mena isa-tokantrano mety fahaizany hazo maniry. Mampisy fiantraikany io dia tsotra io hazo io dia ho arahanareo maso fa tsy mitovy ny famboleka-kazo hatramin'izay ambolena eny telopota eny io dia tonga ampiandriomby tsisy miraharaha io tsisy manondraka io maty le hazo vidy zanak'azy vidiana amin'ny ministère anazy ny farany mora dia 2 arivo na 3 arivo ariary. Raha pépinière nefa nomena ny fokotany dia milatsaka any amin'ny 200 300 ariary vidy zanak'azo.